Mirava toko lasitoko vafy am'ty fandarana manokana ity anao zany androany moa zany de fa miditra aminaty kolon-dalana iray indray ny firenena satria vita tamin'ny ariva teo ny fanambarana ireo valim-pifidianana fidinina voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena zany vonjy maika ihany moa le izy zany hoe provisoire le résultat ary de hitatsika teo moa zany tamin'ny atoandro iny ho an'izay afaka nanaraka zany inona mivaliny ary ho an'izay tsy naraka tanatin'ny vaovao teo dia mialohan'ny zavatra rehetra aloha zany de ho averitsika ny angalatsika ny ampahany zany tamin'izany fanambarana nataony Béatrice Atala filohan'ny voamera manokana amin'ny sahana fifidianana izany. Andriamatoa Robinson Jean-Louis, candidat ny atoko avana sy ny akolafy Ravalomanana, nahazo mpifidy misy 4,5 ary nahazo ny salanisa 2,7 sy Andriamatoa Rajonary Mampianina Hery nahazo mpifidy miisa 900 sy 4,7 nahazo ny salanisa 5,7 tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany izay nitototsaina 20 oktobra lasa teo. Ireo ny kandida ifanandrina amin'ny dingana faharoa izay kasainy nitototsaina 20 desambra ho avy zao. Io ny fantatra nandritra ny fanambarana ny valim-pifidianana vonjomaika nataon'ny voamera manokana amin'ny sahana amin'ny fifidianana na ny Zenit io tolakandro tetsy amin'ny Foibe ny Tselarby. Ny pilatsako fidina Ravalson Clément Zafisolo 3,20 sy 2,5 iray faingo 5,10 isanjato. Ny vato azo ny kandida Rajonary Mampianina Rakotoarimanana Hery Martial 4,200 sy 4,7 5,10 faingo 3,10 isanjato. Ny vato azo ny kandida Béarson Roland Dieudonné Diva Ombe 7,50 sy 2,3 aotra faingo 1,70 isanjato. Ny vato azo ny kandida Ratsiraka Iarovana Roland 2,30 sy 700 sy 7,4 isanjato. Ny vato azo ny kandida Ajo Hervelina Andianaina Arvely 3,50 sy 4,7 folo faingo 1,50 isanjato. Ny vato azo ny kandida Rakoto Andrianirina Fetison 7,50 sy 500 sy 7,4 1,50 isanjato. Ny vato azo ny kandida Rabemanantsoa Brigitte Iantanirina 2,50 sy 900 sy 2,4 1,30 isanjato. Ny vato azo ny kandida Davidson Andriamparany Benjamin 7,0 sy 700 sy 2,3 isanjato. Ny vato azo ny kandida Vital Albert Camille 3,50 sy 200 sy 3,3 4,20 isanjato. Ny vato azo ny kandida Rakoto Jean-Pierre 5,20 sy 700 sy 7,0 aotra faingo 2,20 isanjato. Ny vato azo ny kandida Dofo Michael Brechard 2,30 sy 500 sy 5,0 sy 1,000 aotra faingo 4,30 isanjato. Ny vato azo ny kandida Randriamampiona Joseph Martin 4,20 sy 5,0 sy 1,000 2,30 isanjato. Ny vato azo ny kandida Rajonary Patrick Ratsimba 4,30 sy 700 sy 4,0 sy 3,000 aotra faingo 4,20 isanjato. Ny vato azo ny kandida Rabearchou Tsara épouse Georget
sivy amby sivifolo sy eninjato sy 3 sy 2 hetsy 4 faingo 10 isanjato. Ny vato azony candidat Tinasou Fredy iray amby 70 sy 700 sy 7 aotra faingo 2 amby 20 isanjato. Ny vato azony candidat Razafiarson Laza 2 amby 50 sy 700 sy 7 sy 3 alina aotra faingo 4 amby 20 isanjato. Ny vato azony candidat Monja Roindefo Zafitsimivalo 3 amby 90 sy 500 sy 4 sy 4 alina iray faingo iraiky amby 50 isanjato. Ny vato azony candidat Teindrazanarivelo Jacob Alain 4 amby 70 sy 700 sy 5 sy 2 alina aotra faingo 7 amby 50 isanjato. Ny vato azony candidat Razemson Rakotomahary 7 amby 20 sy 700 sy 4 sy 3 alina aotra faingo 4 amby 20 isanjato. Ny vato azony candidat Lainirique Jean 7 amby 70 sy 900 sy 7 sy 3 alina aotra faingo 4 amby 20 isanjato. Ny vato azony candidat Vonaitsy Jean Eugène 7 amby 70 sy 500 sy 9 sy 7 alina 2 faingo 3 amby 10 isanjato. Ny vato azony candidat Rajonarivelo Pierrot Jocelyn 7 amby 70 sy 700 sy 1 sy 2 alina sy 2 hetsy 2 faingo 7 amby 80 isanjato. Ny vato azony candidat Randriamanantsoa Tabera 3 amby 50 sy 200 sy 4 alina aotra faingo 7 amby 20 isanjato. Ny vato azony Ratrema William candidat Melatsiny 5 amby 10 sy 700 sy 4 sy 7 alina 2 faingo 4 amby 10 isanjato. Ny vato azony candidat Jean-Louis Robinson Richard 4 amby 30 sy 500 sy 5 sy 5 alina sy 7 hetsy iraiky amby 20 faingo 10 isanjato. Ny vato azony candidat Razafindravay Edgar Marinoe iraiky amby 20 sy 7 sy 7 alina sy 2 hetsy 4 faingo 5 amby 30 isanjato. Ny vato azony Rarimanana Venance Patrick 4 amby 20 sy 900 sy 7 sy 2 alina aotra faingo 3 amby 70 isanjato. Ny vato azony candidat Ratrimo Arvony Guy 3 amby 10 sy 700 sy 2 alina aotra faingo 4 amby 20 isanjato. Ny vato azony candidat Razafy Manazato Julien 5 amby 70 sy 700 sy 2 iray faingo iraiky amby 90 isanjato. Ny vato azony candidat Faharo Ratsimbalson 4 amby 30 sy 500 sy 4 sy 2 alina aotra faingo 4 amby 50 isanjato. Ny vato azony candidat Rabetsaroana Willy Sylvain 7 amby 20 sy 700 sy 7 sy 5 alina iray faingo 4 amby 20 isanjato. Ny vato azony candidat Noelson William 4 amby 70 sy 4 sy 2 alina aotra faingo iraiky amby 30 isanjato. Ny vato azony candidat Lezava Fleury Rabarson 7 amby 70 sy 300 sy 2 sy 2 alina aotra faingo 5 amby 20 isanjato. Nisy any tsy tomombana madindinika saika tsy nahasakana nisy
ankamaroany malagasy ianao ny safidiny zany hoy ramatoa Beatrice Satalafy lohan'ny senita nandritry ny fotoana. Birao-pifidianana misa 30 tokoa no tsy naharesana taratasy sy fandraiketana na PV mirakitra ny valim-pifidianana. Asam-pianarana senita kosa ny fametrahana ny anaran'ireo izay mbola tsy voasoratra ao anaty lesy-pifidianana sy ny fizarana kara-pifidianana. Nanatrika ty lanonana famoahana valim-pifidianana Vonjomaika ty ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ireo mpanara-maso vahiny maro samihafa. Eny ary tokolasy vavy ary dia androany arivotsika taorina zay fanambarana zay dia faly mandray ny solotena ny candidat Jean-Louis docteur Jean-Louis Robinson tsy zany fa dia ndre matoa Girivo Andrenasoa faly mandray anao zay a ndre matoa Girivo ataoko hoe Girivo zay no tefahafantaranao misehatra politika ndre matoa Girivo faly mandray anao to amin'ny plateau ty ato amin'ny akavanandroato koa ny solotena ny candidat zany a zay nahazo ny larana faharoa zany a dia Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina Hery vaovao mandray any Andriamatoa Eric Rabearso tsika faly mandray anao zay to plateau matv sotranao faly miarabany vahoaka malagasy am'izao andro lehibe zao fatatsika fadingana lehibe zay diavin'ny firenena am'izao fotoana zao am'izao azotsika tenenina hoe valim-pifidianana tsy ofisialy zay nametraka ny candidat docteur Jean-Louis Robinson sy Hery Rajaonarimampianina io faninana am'izao final azotsika tenenina amin'ity fifidianana filoham-pirenena. Eny ary izy mizalahy fantanina voalohany a zay apetrako aminareo nareo moa zany niaraka tamin'ny candidat teo napozinareo ihany ve zay ataotsika hoe valim-paladina zay Girivo. Ya miaraba ny mpijery MATV rehetra ary miaraba koa ny technicien eto amin'ny MATV. Dingana voalohany zay no vita ary hoe napoizina ve sa tsy napoizina samy mety nanatena daholo mpifaninana rehetra 330 hoe ao anatin'le roa voalohany ny vahoaka no nandeha nifidy sy ny safidy tsinjaranjara maro lay vato no ny antony hoe ny vahoaka no misafidy safidianana fotsiny aloha ny voalohany iny fifidianana manaraka eo dia fanotsanana tanteraka amin'izay zany hoe élimination zany hoe zay tena tia ny vahoaka hiakatra hitantana ny firenena no hosafidiny tanteraka amin'izay ho anay zay efa nanantena fa tao anatin'ny roa voalohany iny ary tsy zay rery nanantena zany fa na ny mpijery sy na mpanaraka ny politika. Inona ny antony izinareo hoe natonga lay zay tena nanantena fa zay tsy maintsy tafiditra anatin'le roa voalohany. Ny zava-nisy teo amin'ny tantaran'ny firenena nandritra zay 5 taona zay dia nampiseho fa misy hery foana zay tsy nanaraka na nanda ny endrika nakana ny fahefana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Niseho foana zany laza ry sisanao fa tsy nisy tsony zany fa mbola nampiseho ny vahoaka malagasy fa mbola misy zany zay mahatonga nay mino fa hoe tsy maintsy mbola maro anisa ary misy majorité silencieuse mbola tsy nifidy tao fa nijerijery fotsiny mbola ho avy ifidy ao anay zany a rariny sitsiny raha miteny reny olona mitady ny tandalana reny tsy miteny akory hoe momba ny flora valimanana fa momba ny tandalana. Monsieur Eric Rabearso nareo reo ahoana misotranay voalohany tenika aloha dia misaotra ny namany Girivo zay mifanatrika amiko androany am'izao andro lehibe zao fantaninao moa dia hoe napoizinay ve zany fidiranay ao anatin'izany hoe 2e tour zany oka tsy adintsika fa tamin'ny fotoanandro moa efa niteny ny namana avy amin'ny kilany hoe favori izahay tsy niteny an'izay fa niandry ny feon'ny vahoaka ary eo anatin'izay nazava ho azy fa raha mijery fotsika ny vokatra zay misy amin'izao fotoana zao dia era Madagasikara isaky bureau de vote dia mba manana izay ka tsy faharoana dia voalohany amin'ny vokatra zay dia fa miteny mazava tsara fa candidat ny vahoaka malagasy tsy ankanafaka fa kosa azontsika tenenina koa hoe
manana ny safidiny malalaka ny vahoaka malagasy ary name efa name sahady hoe vony zay anaraka anareo zay zany no hitanay raha ohatra ny enao ny girivy teo manko de ohatrany hoe ny azo izy le fandresena sy lana nasiny hoe misy fanazavany am'le hoe resaka hoe le olona misy vahoaka tena mirona am'le zatra tandalana mihitsy reo olona reo no naneo ny safidiny zany tamin'ny premier tour iny nakany amin'ny Jean-Louis Robinson ny enareo karazan'olona iny no izy nareo no nanao ny safidiny nakany amin'ny hery raha ny resaka tantara mono mijerentsika ny tantara Madagasikara de nitako fanovana ny malagasy na tamin'ny 2002 zany na tamin'ny 2009 zany ary mbola mitaky zareo hoe toizo zay fanovana zay mieritreritra raha mijery fotsiny endrika zay misy amin'ny olona manohana ny candidat hery Rajaonarimampianina de ao misy antoko politika maromaro hatramin'ny voalohany ary eo koa ny association samihafa zay manarady ary te anohy an'izay fifidiana fanovana zay ka ho anay dia le fanovana io zay takiny vahoaka malagasy no entinay afahana manatanteraka an'izay raha nijery le résultat provisoire iny moa zany de sorana ny senity zany hoe mba namoaka ihany zany ny senity zany le hoe isan'andro manaraka ny olona zany hoe zao zany mbola tsy officialy ary nivitany ihany na zao nandritra ny herinandro ny zavatra tsikaritra de zao ohatra ny hoe le resaka troisième voie ohatra hoe tsy nisingadina zany fa ohatra ny lasa le hoe hery anaky mifanandrana tamin'ny 2009 ihany no miverina anatin'le valim-pifidianana na ahoana fijerinareo an'izay za mahita hoe tsy nisy resaka troisième voie misy tamin'ireny candidature reny zany publicité zany natokam-barotra fotsiny nentina hiavana tamin'ny sasany fa tsisy troisième voie atao rehefa jerentsika ny candidat rehetra teo de candidat fa nitikodina atao anatin'ny setra politika atao idaholy matoa zany tsy nandeha zay troisième voie nytenenao zay de ny laviny vahoaka zany ny hevitra nentin'ireo zany hoe saika fa mitam-bahoaka fotsiny le troisième voie teo raha tena nisy troisième voie teo ny fidin'ny vahoaka raha tena nety fa tsisy troisième voie zany teo jereo tsara daoly ny manodidina atao amin'ny filatsahana io fa olo efa fantatsika atao anatin'ny sehatra politika daoly nanomboka tamin'ny taona 20 jerefa tsara daoly de izy ny troisième voie tamin'ireo izy tsika dokam-barotra famitam-bahoaka no saika natao tamin'izany troisième voie zany entina kana vato hafa isariana nyleny lazaiko anao teo majorité silencieuse fa tsy misy troisième voie reo Andriamatoa Voninahitra Jean Eugène ave ny troisième voie ohatra sa Andriamatoa Lainiriko sa Andriamatoa Roland Ratsiraka sa Andriamatoa Rabetsarona sa Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo de efa Ramatoa Sara Georges azo tenenina hoe zay nahazo 4% zany tsy lafitsy ny vatonazony fa efa atao anatin'ny sehatra ihany koa izy tsy mitondra hevitra vaovao mihitsy izy ary tsara mitondra hevitra hoe environnement écologie ny tontolo iainana fa ho an'ny malagasy mbola tsy zay ny azy mamaika azy mamaika amin'ny malagasy am'izao tsika miteny zao de hoe fa raha nanaloha ny ty teteza mity ty fa tsy ekena de andao ametraka fanjakana tandalana ahafana mampandroso ny environnement mbola anyarina an'zany rehetrarehetra zany nytiako tenena zany hoe le troisième voie tsy mbola lalana eto amintsika am'izao fotoana zao ary nandiso tanteraka ny fianakaviam-be resam-pirenena fomba fijeriny rehefa milaza hoe nini zao ny hoe mazavabe fa tsy existe le nini tsy misy mihitsy fihinana eo zao tsy Andriamatoa Radiola sy Andriamatoa Valomanana ihany no miaraka ao anatin'le deuxième tour tizy mirahalaty mianaka tsy ao anatiny fa nazavabe fa samy nikasika atao anatin'ny fifidianana premier tour daholy ny anay mboa fetenareo fa niditra foana tamin'ny sehatra telefona nanohana tsy lavinay zany fa mafilohan'ny teteza mitasy tsy nanao azy Andriamatoa Radiola fa raha azo nataony fa nanosika izy avy aty ambadika amin'ny fomba hafa ianareo mpanao gazety fantatrareo tsara zany zavatra zany ahoana namalinao an'izay monsieur Eric Rabia misaotranao raha ny troisième voie moa de tsy mitovy mihitsy ny fijerinay azy satria ny troisième voie zany misy tokoa satria io no afahantsika différencier amin'ireo candidat anankiroa zay tonga amin'ny finale araka ny teneniko tamboalohany iny ka zay troisième voie zay tsy
Andriamatoa Vonday Jean Eugène na Ramatoa Sara Georges no tonga teny an'izay 3e voie zay fa ny vahoaka malagasy mpifidy ary fidy. Zay safidy zay dia hitatsika atoato rehefa tonga ny fotoana mpifidianana hoe iza no andresy. Ary zay fomba fijery zay araka ny tenen'ny namana teo ny zareo moa dia Andriamatoa Ravalomanana no arosony aty aloha, nenay candidanay dia hery vaovao ary hitondran'izany hery vaovao ho an'ny firenena malagasy. Ka aoka kosa tsika tsy amitaka ny vahoaka malagasy ny candidat zay hifanina amin'izao final zao dia Andriamatoa Docteur Jean-Louis Robinson ary hery Rajaonary Mampianina ny hery vaovao. Zany hoe ianao zany tsy manaiky le hoe ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha Marc Ravalomanana interposé ny tena mifaninana amin'ny 2e tour, tsy ekenao zay zava-zay. Tsy hoe tsy ekenay zany fa manana candidat zay ny anarany hery Rajaonary Mampianina ka sarotra aminay kosa no andeha hitady olona na hitady raha ohatra hoe ny tenanay leader fanilo dia miaradi miaraka amin'ny candidat hery Rajaonary Mampianina. Aoka tsy adinitsika fa hery Rajaonary Mampianina ny hery vaovao tsy manana antoko fa fikamanana. Manao an'izay dia misy antokon'olona samihafa na association zany na fikamanana politika zay miaradi amin'ny ho an'ny fandresena zay zany. Misy anampianao kely zay? Ny anampiako kely azy fotsiny dia hoe mitovy ihany ny hevitra lazanay saingy ny tsy itovizany kely fotsiny dia za mahitsy ary nitsotra ny teny hoe zay dia amerina ny fomba fitantanana zay mety mbola azo tsaraina tamin'ny efa nentina taloha zay hotarian'ny Docteur Jean-Louis Robinson. Ny zareo indray dia milaza izy fa hoe miazy vaovao hery vaovao, mialatsiny avy efa taona sy tapana izy ministra tao ary ny firenena amin'izao fotoana zao latsakakaterena mihitsiny izy ministra ny volany na miborsa tany asinina raha izy ny karakara an'izany eny ny mpiasa-mpanjakana amin'ireny grevy teny Ankatso ireny mbola izy ihany, tsy hitako zany hoe inona amin'ny mahavaovao azy. Zay mahatonga na tonga dia mitsotra hoe ny anay tsoronay ny zavatra nentina natao teo aloha zay potika izy amin'izao fotoana zao satria nisy an'ilay teteza mita dia hoentinay hatsarainy zay amin'ny fomba tahaka toy izay fa kosa zay tsy nety dia amboarina ohatra tonga dia tsoroka eto hoe ny fametrahana za moa tale général ny décentralisation tamin'ny fotoan'androny ny fametrahana zany hoe fanomezana fahefana feno ny fitsinjaram-pahefana eny amin'iren'le faritra eny dia tokony ho atsaraina. Zay ny tiako hanampiana azy. Misaotra anao ary raha ianao moa tale général ny fanaparam-pahefana tamin'ny fotoan'androny dia afaka mijery fotsiny tsika mivoaka mpifidianana amin'izao fotoana zao dia hitatsika fa 7 isanjato ny voaka mpifidianana zay misy dia Analamanga daholo zany no taritinareo zany amin'ny famonjeran'ny ny sokajikajo samihafa tsika zany dia efa mitena mazava ho azy fa misy toerana zany zay tsisy azontsika tenena hoe raha mijery ny voaka mpifidianana amin'izao fotoana zao ny hery vaovao dia hery amin'ny Madagasikara dia misy any hery vaovao ny fidy raha mijery tsika ny ka ny Docteur Robinson dia tsy dia izany loatra ka zay le mitenany hoe fanaparam-pahefana io mila ezaka tsy ezaka avy amin'ny gouvernemanta na ezaka avy amin'ny mpitondra fanjakana fotsiny fa le safidim-bahoaka dia efa mampiseho sahady hoe zay vonona hiara-iasa aminareo ka zay zany tiako tenena hoe moramora ne no mitsikery samy mitondra teo daholo na nareo tamin'ny fotoan'andro na izahay tamin'ny fotoana fohifohy kanefa ny safidim-bahoaka ihany no hitsara hoe iza no hitondra amin'ny taona manaraka ho avy zao. Aloha aloha resaka efa miresaka vahoaka nareo dia ahoana fijerinareo an'le toetra le mpifidy ary mety aminareo hoe valim-pifidianana sisy nareo hoe
satria am'izao fotoana zao be dehibe ihany mitsikera hoe tsy mety ny organisation avy eo mitsika molizay fa manana fa amin'ny indraimbava ho anareo amindralahy hoe ahoana fijerinareo ahoana ny toetra mifidy a de ahoana ny fijerinareo le valim-pifidianana amin'ny akapeny asiraisina tsara ve iny a ary mitaratra hitataratra amin'iny ve ny fifandanjakery politika eto Madagasikara atao amin'ny Eric Ravia de avy eo a misotranao raha ny valim-pifidianana jerentsika vonjomaika dia mazava ho azy fa am'mpiambana ao anatin'le fivondronana ny hery vaovao dia faly zay sy tonga amin'ny final ka teneniko teo kanefa tsisy an'izany hoe fifidiana tonga lafatra zany hitatsika eran-tany na tany États-Unis zany efa nisy tamin'ny fifidiana ny andriamatoa Obama farany teo au état de Floride nisy problème angeza be resaka informatika moa na resaka tsy fantatra be loatra hoe inona ny tena nitranga fa na ny tany mandroso reny a misy problème zay hita ka inona moa ny tena tokony atao de manitsy an'le fomba fitantanana reny fanamboarana sy azosika tenena organisation des élections raha tsy diso a ny senity de fa nanapa-kevitra hoe hijery akaiky hoe ahoana ny fomba ahafahana mamerina tsy vita hoe mamerina ny lista électorale ray manontolo fa mampiditra an'ireo olona zay ohatra hoe efa manana kara-pifidianana nefa tsy ao anaty lista zay ny zavatra ankiray ao koa reo kara-pifidianana zay tsy voazara ina moa tsy navoazara reo kara-pifidianana reny satria ny fiasany senita sy ny chef pokotany tsy de naomby mety resaka indemnité zany mety resaka aoka tsy dintsika fa tsy ny ministère ny atantsony no mikarakaraan'izy io ny chef pokotany a dia démembrement ny ministère ny aditany mazava ho azy fa tokony isy fifandraisana bebe koa amin'ny reo chef pokotany reo ny senity ka zay zany ohatrany hoe azontsika teny hoe lesoko anankiray lehibe kanefa aoka kosa atsika hijeriko amin'ny maso tsy miangatra hoe manahoana sy manahoana tokoa ny fahafitriana ny vahoaka malagasy hifidy 65% azy diso ny fahafitrian'ny malagasy hifidy zanany fa zava-dehibe oka tsy adinitsika satria maro miteny hoe tamin'ny fotoananay dia 80% 70% tamin'ny première république a 90% fa oka tsy adinitsika tamin'ireny de nisy fangalaram-bato be bourrage dur no izy mivazaha zay ny napa 80 na 70% ny tao fahafitrihana ny vahoaka hifidy am'izao fotoana zao dia za kosa de miteny hoe miezaka tokoa ny senita tsy tonga lafatra fa miezaka ary izay dia maprisika ny zareo anatsara kokoa ny organisation ny élection zany mariny zany hoe tsy maintsy mitsikerakery rehefa manao zavatra ny tsy manao ihany tsy tsikeraina ary mahafaly ny olona manao zavatra mahazo tsikera fa ny mivoatra izay de ninina mihitsy ny nangina betsaka ny zavatra tsy lavoraro tao ary zay de niteny mihitsy ny amin'ny Ankolafy Ravalomanana sy ny docteur Jean-Louis Robinson hoe soa ihany fa tamin'ny 5 ny volana oktobra ny natao fa tsy tamin'ny 9 ny volana jolay fa raha zay no soe teto korotana teto amin'ny tany safanjakana azo tsikeraina maro ny zavatra tsy nety ary mino zay fa ho amboarany senity io na izay ara dia namboatra ny tsy nety taty aminay ahafahanay manaraka tsara am'izay satria fantatra hoe taiza nisy tsy nety ny eny senita tsy nety tao aminy a de tsotra fotsiny a zavatra telo ny fahitako azy efa voalaza ny namana Eric Rabesotato ny momba ny lisam-pifidianana sy ny olona tsy tafita tao anaty lisitra fa mahita koa zahay hoe an-tanan-dehibe toy izao de anankiray ihany ny izoloara teny amin'ireny mpifidianana ireny mety nanao katsikajy zareo de hoe ray de ampy fa rehefa diniantsika hoe 2,7 ny olona tonga mifidy teto Tananarivo renivohitra ohatra misy filarana hatramin'ny 5,000 de manontany zany zay hoe inona ny zavatra ny seo raha tonga mifidy daholy le olona rehetra mety nilahatra hatramin'ny 10 alina zany misy fanamboarana zany eo misy fanamboarana eo satria
maro ny olona tonga ny lahatra amin'ny sivy milahatra be lasa naniodina andro sakafo miverina avy eo milahatra be dia tsy tonga ny fidy betsaka zany tsy mety tsy voatery pomba nay zany fa pomba na mpifidy zay tia nofidiana atao anatin'ny fifidianana io mila tsara iny zay aty amin'ny tanan-dehibe indrindra fa miaraka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ity raha ny tena izy zany tokony isy anankitelo le izoloara na le trano kely ahafahana maneho ny safidinao alohan'ny andatsana azy ao anatin'le vata mila jerevana ny senity zay ny fahatelo farany dia mahitsy zay raha ny jerevana ny vola tena azo lazaina hoe tsy tokony tsy foroana mihitsy mihina senita de tokony 5 andro ho tafavoaka ny resultat na valim-pifidianana mila ezaka tsika hialana amin'le fomba ratsitsika malagasy manao nyty zao ony hoe zao ony hoe mampimebe ny hoe zany hoe mahino candidat lazaina fe tapaka lalandra zany ohatra hoe de anao ve dia aniry lo tapaka lalandra satria hoe tsy nahazo afa-ty misanjato izy ohatra mba mena ny aja an'le olona matoy izy natsaka candidat ohatra tsika zany tia manao an'ty le onono ty zao ndray ony hoe ina ny tirany senita am'le onono aloha tsy azo mahatonga am'tena zany de satria lava loatra ny anaovana ny valim-pifidianana zany hoe entina fananina atao ve zany anaovana resaka be mandidina an'io amin'io deuxième tour io raha tiatsikely amina ny tany sy ny fanjakana tokony avoaka ny senita ao anatin'ny 5 andro ny valim-pifidianana hialana amin'io resabe miodikodina io premier tour a mbola azo ekeny zany fa deuxième tour zany eny tsy hoe aty famonony fa élimination logika na fifidianana démocratique zany ny élimination any amin'ny tany mandroso ny aliva mivaly de efa mivoaka nefa midy amin'ny enina mibro mpifidianana ndresana teo ny tany États-Unis na misy arany ny olana de na mangarahara le zavatra miseho fa aty amintsika matoa na azo vola be ny senita de tokony afaka miezaka izy amoaka azy miteraka aiay be debe ny tsy fahatongavana vato ohatrany hoe ambovo be na analalava zany ahoana ny analalava ny tsy tonga ary ahoana nefa ny fatra sasany mandidiny tanàna fasany mandidina sofia tonga eo ny lesoka nlazaiko senita fotsiny fa ny tena lesoka hitako satria izy nresaka kely teo ny resaka hoe fangalara mbato tsy ny senita amin'ny mangala-bato fa ny fanjakana manosika ny olona angala-bato zay fanjakana mifandimby eo za tsy miteny mihitsy hoe any teknika zay le mahatonga mmeke tam'le resaka nataon'andriamatoa ajo andrenay narvelo hoe fanjakana matanjaka fa tsy olona matanjaka amiko manokana olo zavatra ra ihany reo satria ho an'ny vahoaka malagasy ny fanjakana de zay olona mitarika eo raha tsy ampianaritsika aloha ny malagasy ny fanjakana ne ka izy malagasy vahoaka trateraka zany ka ny tiako lazaina zany hoe misy bureau de vote na teto Antananarivo ara rehefa ny voaka hoe tarika lavitra ohatra ny docteur Jean-Louis Robinson lasa le président le bureau de vote tsy neto nanosiny le PV misy zany maromaro mihitsiny ary misy PV tsy nisy nanosiny mila zany fampianarana ho an'le olona tena apiraka tsara eny am'le bureau de vote fa nisy zany ho anay zany élimination na bureau de vote no atao mitetika am'zany ny fahitana azy ka za tsy miteny hoe fananinana atao zany fa zaka hoe mila ampianarina le olona apiraka eny am'le bureau de vote mba tsy isiny zay to satria amin'io deuxième tour io iteraka aya tsy havanana raha ohatra ka tsy mazava sy mangarahara misotranao ary marina fa tsy misy aya tsy maintsy jerena kanefa ny zavatra lehibe rehefa mpanao politika ianao ka mandatsaka olona na législative na présidentielle de zavatra voalohany de tsy maintsy misy délégué anao soloteny anao zany any toerana mazava ho azy fa io délégué io de manana ny PV copie ny PV an'ireo valim-pifidianan'ireo ka natonga io na 2 andro na 3 andro tsy de hanova zavatra ho anay aloha fijerinay azy fa ny zavatra anankiray tena tokony jerena akaiky de io resaka hoe isoloir io de fa misy lalàna ny isoloir ho an'ny candidat filoham-pirenena fifidianana filoham-pirenena de anankiray ho an'ny sombavim-bahoaka efa hitatsika zany tavytaonano amin'ny resaka be an-tanàna sy ny mpanolo-tsaina samihafa io ao anatin'le bureau de vote zany tiako tenenina zay zany zavatra anankiray misy fa ny zavatra anankiray tokony nanampiana dia io resaka délégué io
tsy maintsy manana délégué ny candidat rehetrarehetra era Madagasikara ahafahana tsikera rehefa tonga amin'ny fotoana amin'ny fomba ofisialy zany raha misy ny zavatra tsy mety. Raha nyresaka ny namana teo hoe misy PV tsy voasiny mianatsiny raha misy PV tsy voasiny maty les bureaux de vote mazava ho azy. Donc raha misy observation hoe tsy nanaiky siny le président de tokony soratana ambon'le PV hoe tsy nanaiky nanao siny ary izao mivoavolombelona io ny délégué io ny membre bureau de vote hafa ka tiako tenena hoe lalàna misy ny fanarahana an'io no tokony ataotsika ary ny fanaraha-maso ny vokatra sy didina ny fizotra ny fifidianana no adidiny tsirairay tsy ny candidat fotsiny fa ny vahoaka koa. Eny ary alohan'ny toizatsika aloha zany dia mba ty zany misy ohatrany hoe tamberina kely hoe ny vo vita moa le fifidianana dia mba samba nisaotra ny mpifidy azy ny candidat anakireo dia Andriamatoa Erajanahary sy Andriamatoa docteur Jean-Louis Robinson dia hoarahantsika vetivety ny zavatra mba nresandra reo mikasika tsy anio tia fa efa tamin'ny herinandro vo vita ny fifidianana le fisaorany mpifidy dia hoarahantsika zavatra nambarany tamin'izany. Ny afatra ataoko aloha sady fisaorany misaotra ny vahoaka satria dia tena hita fa efa maika anao fifidianana ny olona ary nampiseho ny tena atao hoe fahendreny mihitsy amin'ny fantanterahana le fifidianana. Zay ngamba no mbola anetanako ny rehetrarehetra ihany mba ho tony hatrany ary mba azahoan'ny firenena mandeha hatramin'ny farany ny famitana ny resaka fifidianana. Ty Andriamanitra no mandahatra an'izao rehetra zao sotra azy ny tenako. Sotra n'ireo namana sy tapaka ato amin'ny mouvance Ravalomanana ato amin'ny zanaky dada ary misaotra ny président Marc Ravalomanana sy ny vadiny madame Lalao Ravalomanana ny tenako. Tsy ho adiniko reny rehetrarehetra nataonareo tamiko reny. Misaotra amin'ireo mpiara-miasa zay aloha zany ny fisaorana. Zay zany aloha ny ten'izy Mindrala zany iverana kely amin'ny resaka hoe fihetsiky ny mpifidy fihetsiky ny vahoaka malagasy ahoana ny fahitanareo azy tamin'ity fifidianana fidinana voalohany ity tonga dia ato amin'ny Eric Rabearsoa aloha. Raha ny mpifidy ny jerentsika dia mazava ho azy fa te hanova ary te hitondra ny anjara birikiny ao anatin'ny fanovana reo ny vahoaka malagasy tsakanavaka. Ao le taux de participation resantsika zay avy dia avy tokoa fa ao koa raha mijeritsika amin'ny olo-pirenena tsotra tamin'ireny dépouillement samihafa reny dia tena orakoraka ary hita fa nandray anjara tokoa ary mandray anjara amin'ny fo ny vahoaka tsakanavaka ka zay zavatra zay dia efa mavelo mpanentanana be any moavy satria ny vahoaka malagasy miditra an-tsehatra amin'ny raha politika fa miditra an-tsehatra koa amin'ny citoyen azy. Zay zavatra zay dia zavatra vaovao azontsika tenenina satria tsy terena ty tsy candidat anakiroa fotsiny fa 3 ny candidat teo vitan zareo nanavaka hoe ty no safidinay amin'ty renitoaka ity. Zay dia fa zavatra lehibe fa tokony lesiko akoho any mpanao politika hoe firy moa ny tena lanjako ao ny lafiny fanaovana politika eto Madagasikara. Zay zavatra zay koa anisany zavatra hitatsika isongadina aorinany valim-pifidianana ofisialy. Azo raisina zany ohatrany hoe document ho an'ny mpanao politika hoe zao ny tena lanjako eto Madagasikara zany dia tokony heritreritra izy mikasika an'izay hoenao. Zay mihitsy ary zay ny anisan'ny zava-dehibe amin'ny fifidianana ihany no ahafahan'ny mpanao politika mandanja hoe inona marina ny lanjako ao anivon'ny fiainam-pirenena. Marina mihitsy zany tena Andriamatoa Eric Rabearsoa zany hoe isika mpanao politika zany eto Madagasikara dia aleo mba ho fantatra tsara hoe atraiza na fetra miatrahany vahoaka nahako eo amin'ny sehatra politika lasa manofinofo matetika mantsy dia miteny foana hoe vahoaka ary irainy zay zavatra zay
izy efa be ny tanàna ary fantany tsara zany hoe misy dika mihitsy rehefa voafidy ianao ary fantatrao fa tena napetraka amin'ny vahoaka ianao. Za efa nanao adihevitra tamina télévision raha niteny mihitsy ara hoe na ny tokony izy ary eto amintsika na hatramin'nisy tsara tokony tsy olom-boatendry fa olom-boafidy aloha, satria matetika le olom-boatendry no lasa mibaikibaiky be matetika, fa le olom-boafidy toy ny sarom-bavam-bahoaka na mibe ny tanàna miafiafy kely eny ambadika eny. Izy manana efa izy manana ny mihitsiny. Jereo tsara ny mifihetsika rehefa misy fitokanana zavatra tahaka izany eo amin'ny tanàna lehibe ny tanàna no atao le fitokanana atsony hoe prime ministre na filoham-pirenena dia le olom-boatendry rehetrarehetra manodidina ny banio fa lehibe ny tanàna miafiafy kely ery amin'ny sisiny ery nefa ny a sohoan'ny vahoakany a no atao eo. Mila ovay tiako tenena zany de hoe any ivelany eny na ny Frantsa na ny États-Unis lany sénateur izy na lany député izy voatendry ministre izy de midémissione fo mba voafidy izy. Ny tiako tenena am'izay de hoe vao maiky izay mameta pavitriana betsaka ho an'ny malagasy ary tsy afahana mitenitentsony hoe ianona voatendry tena ny ambassadeur any angamba sy ny directeur général sy ny secrétaire général no azo mba ekena hoe mibasy tena satria reny administration mila fivana zany ka tsika ianao mantsy miresaka hoe fomba fidiran'ny vahoaka de io nanoizako an'le efitrana fanatsipony teo hoe mila miva mijery koa mpanao politika mba ahafana manatanteraka ny fidiran'ny vahoaka satria maro anisa zany ny malagasy tsy ny teny nangina tao anatin'izay le 10 taona zay tena verina fa hoe tsy misy izy fa rehefa tonga amin'ny fifidianana de tonga marina tokoa izy ary misy fampiorakoraka rehefa mitsangana ny tora de nisy ny oraka rehefa nandeha ny torantora de nisy ny oraka fa tsisy totono tsisy velo tavangy zany jery teny mamasina teny an'ny tomadinika teny ananisana de hitako daholo zany rehetra zany fa atao anatina piralahinana novan'le malagasy azy zay mahatonga ny teny teo hoe tokony tsy vonoatsika zay fitiavana malagasy ny tandrazana zay a ka aloha sorona le ayay tsy havanana rehefa mikarakara amin'ny deuxième tour ny senita fa lasa modely tsy mety indray tsika mpitarika na le atao hitondra politika raha ny zavatra tsy soa nataon'ny malagasy tamin'ny premier tour nosombatsika fa hitako hoe nazoto ny malagasy ary manana maizy azy tsika hoa mialatsiny amin'zareo namana afrikana fa tsika ohatra ny afangarony reto vazaha reto amin'reto afrikana reto foana tsika fa tsika ny olona nosy ary manana maizy tsika mihitsy tsika malagasy teny ray ihany ny resantsika atao Madagasikara mety misy fiteny paritra tahaka izany fa mitovy ihany io ary raha zaho makany amin'le faritra de fantatro ny tenenina miteny faritra amiko ary izy azay mahatsara anazy de hoy aho hoe afitsika tokony tsy ho avelantsika tsony tsika malagasy ho baikion'ny hafa fa modely iny ary mino fa tena nangina tanteraka ny fianakaviam-beny sem-pirenena teo anoloany reny fahendrena nasehon'ny malagasy reny ka am'izao fotoana zao mihetsiketsika ny sasany ndray misy tsy nareo ihany koa zany fa misy mpanao politika hafa ndray mila izy hoe tena tsy milaminy iny fifidiana iny fa foany iny aloha de aloha ny deuxième tour ho atao premier tour ndray zany fa de hoe averiny iny fa tsy milaminy iny fa mbola zavatra hafa aloha natao ahoana ny eritreritra ao mikasika ato ndray aloha de avy eo anao eto ilaina manetry tena raha misy ankolafy tokony hiteny hoe tsy hifidy na tsy andeha hifidy efa saika tsy anao mihitsy arina de izahay tsy anao n'izy tamin'ny heritaona 12 décembre ny teny Andriamatora Valomanana fa tsy anao izy tsy latsaka fa tsy niteny izy hoe tsy andeha hifidy akory zay aloha fa mbola jerevana ny mahatonga anay saika tsy anao de rehefa tsy nekena ny Andriamatoa Lalao Valomanana zay hitanay fa sakana amin'ny fomba endrika politika raha misy zany tokony tsy andeha hifidy mihitsiny raha fitiavatena no resahana de zahay raha tadidinao tsara nakany Afrika Atsimo zay tamin'ny volana avril anyendry zay ho candidanay de nisy étude natao enquête nataonay teto tam'izay zay de efa niteny hoe 2.7 ny malagasy de tianao ny fifidianana io tsy nandainga zany le enquête nataonay ary iny natonga anay teny andao tsika nolotra rehefa nisakanana ny candidanay de nandinika izay ary herinandro talohan'ny tomboan'ny fampirezakevitra tovy tamin'ny anareo ihany moa satria ny anareo niaraka ny soloana atao anatin'le CES2 iny zany hoe herinandro daholo zany nanamboarana andrehetra fa nandeha zahay nanolotra zahay am'izao fotoana zao tsika de misy miteny hoe tsy ekeny fifidianana io ho laviny ve zany le 2.7 na 5.7 isan-jato malagasy zay ny laza fa hoe ataony fifidianana
sao de zareo kosa no anti demokratika tehiteny am'zareo eto hoe sao de taratra satria nieritreritra fa tsy ho avy ifidy malagasy angamany mila fieritreretana ho an'ny mpanao politika demokratika itsika afaka maneho ny heviny izy fa kosa tsy azo sakanana tsony fandehanana makany amin'io fifidianana io satria efa nyteny malagasy na nisy bourrage d'urne ozy ny sasany na nisy alabato na nandeha tamin'ny fomba eny mety io a de 5 polisan-jato malagasy na de mifidy ary masony rehetra no nahita na nyteto amin'ny ny amo faritra Tananarivo renivohitra ny tena ny adikiko raha neto amin'ny Tananarivo renivohitra fotsiny ditako fa betsaka ny olona mifidy lahatra tsy azotsika lavana zany ka oka reto tsy hoengelena fomba fijeriny azy maneho hevitra fa tsy izay no entina atao anakanana ny deuxième tour zay ifaninana deuxième tour raha tsy matahotra ny resy fa mbola forona ny anao de aloha zay hitondra soa an'le malagasy alohany misaotra anao am'izay fantaniana zay ary mampanao politika anay dia mazava ho azy fa araka ny teny tambolohany de fifidianana ihany afahantsika mivoaka antikristy mivoaka ny tititezamita zavatra lehibe zany ary fantatritsika fa raha ny vahoaka ny feo vahoaka hatram'izay de hoe tsy atao lava intsony titetezamity ty fa tokony arosy ny fifidianana afahantsika anana anjany fanjakana tandalana ary tsy vitany tandalana fa voaka avy amin'ny fifidianana zany zavatra zany de niriny vahoaka satria hita ny vahoaka koa fa tsy solotenany amjery fotsika ny ohatra ny be an-tanàna be an-tanàna ny efa taona efa tokony janony ny député tsy manana député tsika solombavam-bahoaka tena hoe voafidy zany rehetrarehetra zany de tarika akorotana ka ro namana mpanao politika zay mieritreritra hoe tokony ajanona ty resaka fifidianana filoham-pirenena tya mialatsina hiteny hoe diso lalana satria ny vahoaka efa nameny heviny amin'ny fafitrihana ifidy zay aloha hitatsika tamin'ny fifidianana farany teo fa ao koa ny resaka fiainam-pirenena hatramin'ny taona 20 de tsy nisy tsony ny famatsim-bola iraisam-pirenena tsy ho vitany mpitondra tsony na iza ny tonga eo no manohy an'izay sarotra ny fiainan'ny vahoaka ka aleotsika iroso am'izay fifidianana malalaky sy madio afahantsika iverina anatin'le fifandraisana iraisam-pirenena indrindrindrindra ny fakatoavana vahoaka malagasy ny mpitondrany zay zavatra zay dia hitako fa laha-pamehana am'izao fotoana zao zany hoe mitovy any mieritra zany tsy tokony isy zany hoe foany zany fifidianana fa te tokony irositsika zay efa vonina ho an'ny deuxième tour ka eny ary efa mamaraparana nyty resadresaky ty any ty hoe saratra davarano antsika mpieno any an-trano any fa mbola alana fotoantsika satria candidat roa sisa moa zany de efa moramora am'izay no mitantana azy eo amin'ny lafiny serasera sy mampiona satria mba tsara ihany satria ohatrany tsy ampy kely zay tamin'ny premier tour iny hoe débat d'idée ozy izy ny fitenenina zany satria am'izao fotoana zao tokony ho fantatra tsara am'izay inona ny tena tiany Andriamatoa Jean-Louis Reboinson hoentina amin'ny firenena tiany monsieur Andriamatoa Hery vaovao hoentina ho an'ny firenena tsy mbola manao propagande izy ty résumé rahalahy propagande fa ianao giriva niara-niasa efa miaraka amin'ny Jean-Louis Reboinson taona zay anao hoe inona ny tena qualité nyty candidat anankiray lasa tamin'ny voafidy tamin'ny deuxième tour ty ho anao manokana tsy anao propagande tsika koa fa milaza itsika tsy teny hoe fity izy aloha le maha-olombelona azy le maha-olombelona atsika eto raha nieritreritry zay iza no alaitsika ao anatin'ny olona zay azo toanana satria zay tsy nanolotra tsony zany nanolo nramatola aloha ravalomanana dia nijerena voalohany dia hoe iza ny olona tena manana famatorana afaka piray ny malagasy afaka piray ny zanaky Madagasikara rehetrarehetra zany hoe tsy manana mety adiady na
fotokevitra nana fotoana ny sasany taolo tao tsy manina olazaiko le izy misy ny teny zoatra hoe Andriamatoa fetisan raha koto andrenirina olona niaraka taminay foana izy fa napetraka ny fanontaniana hoe mety afaka ampiray ve izy ny malagasy rehetrarehetra rehefa tonga ny deuxième tour antany am'zany any zay le ataotsika hoe vision naviana mba efa nietreretinay koa zay misy miteny maty hoe niapody n'Andriamatoa Ravalomanana ihany ny tena hevitra zao fampodina n'Andriamatoa Ravalomanana ny hevitra voalohany satria tao anatin'ny fahidorito sy niaviny rehetra ary hevitra faharoa ny ekeniny rehetra hoe tokony hiara-keto daholo ny malagasy zay le nataoko hoe vote de choix ny premier tour zay ny leitmotiv na ny tolo-kevitra tena nentinay voalohany fa ny deuxième tour na ry zareo ara efa manana ny paikatana izy ilain'ny malagasy ho fantana am'izay hoe iza mariny ty olo ty moa fa tena izy ro lasa isany ao iza marina ny tena fomba fijeriny fomba fiasany de zay rehetra zay no nijerenay de hitanay fa tao amin'Andriamatoa docteur Jean-Louis Robinson de olo efa zatra ny resaka tamin'ny olona izy amin'ny madokotera azy ve fa na ny madinika kely na ny manam-bola na ny matavy na ny mahi na ny marary mafy na ny salamalama de fomba fiteny samihafa ny entiny tany aminy hitanay de hoy zahay hoe mety ty rangaha ty sady efa niara-ny asa tamintsika no tsy de niady loatra tamin'ny daholobe satria le miady amin'ny daholobe ny hoe misy alahelokely any ndraindray rehefa aprainao zay ananana zay zavatra ananany faharoa de manana ny fahaizany mijery izy na manao adiady kely manadiady kely am'le resaka hoe analizy ny fahatelo farany amin'ny madokotera azy sy ny traikefana ananany de inonay fa hainy ny tantana ny conseiller rehetra zay hiaraka hiasa aminy ao anangana n'le firenena satria ninninona o resantsika eto de aoka zava fa ny tena krizy de aorinany fifidianana io ekonomika ndrasaka eto ilaina mampiomana amin'ny malagasy am'zany fa zao re bidebe ny zavatra nafeninao na io resaka vola antsika amin'ny banque centrale sy ny dévaluation sy nrehetra io ho an'ny olona nianatra zany de efa manana an'zany izy fa ny vahoaka malagasy zay mena isan'andro tsy fantany zavatra isy eo fa mila mpifantarina azy keo hoe tandremo fa orinany krizy vao tena misy krizy be mihitsiny fa matetika tsy le krizy enana ny tena krizy ka mila olona tsika mahay mandrindra mahay mampiresaka mahay mampiravina ny daholo be docteur Jean-Louis Robinson manana an'izay toetra zay misaotranao am'le fantaniana raha jerentsika ny candidat Razona Ramampianina aloha dia ny malagasy mila olo-kendry ary olona manana ny trakefa amin'ny fitantanana na ho niviny iraisam-pirenena zany na ho niviny gouvernemanta zay zavatra zay de efa niprofony ama ministra ny bola sy ny vola sy ny tetibola tao anatin'ny efataona de fantatsika efa tsy nisy zany hoe fanampiana avy amin'ny velany kanefa voalo ny karamampiasa fonctionnaire voalo ny adidy samihafa zay tokony aloha am'ireo fikambanany iraisam-pirenena FMI banque mondiale etsetsetra zany rehetrarehetra zany de fa mampiseho sahady fa olona mahay mandandandanja na o amin'ny lafin'ny fiainany zany na o ny lafin'ny raharam-pirenena fa ny zavatra lehibe hitatsika amin'ny toetra ny Andriamatoa Razona Ramampianina de olona mampiray izy tsy niteny hoe antokoniza na antokoniza no miaraka amiko fa ery vaovao zay ao anatiny daholo reo olona tsara sitrapo ary mpanao politika vonona hiaradi anova ary hitondra fanovana ao anatin'ity firenen'ity ny farany de olona matahotra ny Andriamanitra fa tsy mirehare fa ampitoniny ary indrindrindrindra ampitiavana ny tanindrazana no tanterahana ny asa zay zany no teny avy aty aminay eny ary ahoanany tsy nisy hoe premier tour de vite aloha
fa ahoanany tokony nareo rehetrarehetra to hoe tsy maintsy misy dingana fahareo fa ahoanany araha izy malagasy hoe te hivoaka anatin'ny crise angina tonga de tia mifidina raka de vita fa nahoanany tsy nisy deuxième tour izy izy nareo ahoanany toetsaina fomba hiatrena zay deuxième tour zay ho anareo ndralahy zany hoe zay mamaly eto a no tsy manao teny farany zany izy ny amaly an'izay aloha voalohany mety daholo alors raisiko ny fitenena satria zay ny tena mpiteneny hoe premier tour de vite hoe eo amin'ny sehatry ny fifaninanana de misy teny fakahirezana entina foana ary ny fitenenana ny hoe premier tour de vite de fanindriny zany mino no afana andriamatoera John Ramampianina na mifaninana fa teo de mba nieritreritra n'izany daholo satria mifaninana fa tokony hoe makabaka de mety mieritreritra hoe mba mahazo mention bien na très bien fa misy mieritreritra tena tsy maintsy très bien a zay zany a fakahirezana zany afahanao manao zavatra tsara foana ary afahanao misitona ny olona eo amin'ny setra démocratika efa 3 nisan'ny mpifaninana sy ny candidat eo de hitako hoe rarony raha petraka kosa hoe zao ny tena safidiny malagasy naseho ny safidiny zay tsy de mitsika loatra n'le valim-pifidianana zay a satria zany ny deuxième tour ny tena saninay fa any zay ny tena mijery am'izay premier tour zay fa tsy jerena mihitsy io satria efa nazaiko amina ty hoe zay efa nanantena fa tsy maintsy miakatra deuxième tour fa amin'ny deuxième tour zay a ho jerevanay mihitsy io ary mipetraka mihitsy nany délégué telo isaky ny bureau de vote efa mipetraka zany ary efa nataonay budget am'zany fa premier tour de vite de ataontsika indray zany hoe deuxième tour de vite zay zany setranao sotranao raha ny resaka premier tour de vite zay marina fa zareo nitondra an'izay fomba fijery zay izay moa de mijery fotsiny hoe vita reny premier tour eninay ny feon'ny vahoaka zay ny tena zava-dehibe amin'io resaka premier tour io mazava aminay ny fizaran'ny vato era Madagasikara ary tamin'le propagande natao isaky ny faritra rehetrarehetra reny ny aino zay ary zay ny tena zava-dehibe afainay manatrika ny deuxième tour ary tsy vitan'ny favoniny zay fa andresy zay eny ary efa zay ary teny farany moa zany de fa efa eo anao zany de alomba givrivo ndray no teny farany fa izy nanomboka ny misy raha ny teny farany aloha dia misaotra anareo mpanao gazety misaotra ny vahoaka malagasy manaraka nyity fandarany ity satria endrika ny démocratie zao resaka ataotsika androany zao indrindrindra vao mivoaka ny valim-pifidianana fonjomaika ary makahery any vahoaka malagasy hifidy amin'ity deuxième tour ty satria aina pirenena ary tsy vitan'izay fa ny voniny zahay hitondra nanjara brikinay ao anatin'izany hoe fampandrosoany zany ka na iza satria oka tsy adinitsika fa raha mijery ny valim-pifidianana am'izao fotoana zao tsika de mila namana maro iarady ka te hitondra an'izany hoe fanovan'izany tokoa tsika dia tokony hifametanana satria tsy vita ny antoko politika anankiray na vita ny vondrona olona anankiray zany hoe mitondra fanjakana zany fa tsy maintsy vonona hifametanana zay zany teny fahana ya ny any atsipoko kely de hoe hoan'ny vahoaka malagasy aza vela ho very na ho lasa nofonofo fotsiny fanindrina fa tsy maintsy arahantsika asa sy fanatanterahana nangataka ianao ny iova nangataka ianao ny ala ao anatin'ny tetezamita dia tanterao ara ny asa sy ny adidy miandry anao amin'ny 20 ny volana desambra tsy fanaovana fampielezan-kevitra zao fa fisotomana anao fotsiny kosa hiteny hoe misy adidy lehibe miandry anao amin'ny firenena ataoviny safidinao jerevy ny anaranao ny mifokotany sy nisy mpifidianana ohatrany na eno zahay fa mbola azo amboarina indray io de tanterao zay rehefa tanteraka zay de avitao koa ny adidy ary apetrao ny safidinao fa zay no mahasoa amin'ny malagasy ary zay ny ampandroso ny firenena
dia misaotratsika rehetra eny Eric Robert Soa Girivo Andrena Soa misaotra anareo amin'nylalahy ny tenanay teto Matv nanona ny antsa dia misaotra anareo nanaraka ny fandarana androany moa zany de ozako hoe fandarana savarano any satria hity ny fidinana faharoa isika menakavy vita androany ny filazana ny valim-pifidianana Vontsimaika de mitodika any amin'ny CES daholo indray zany masontsika rehetrarehetra zao satria ny CES zany tena moka le résultat final raha ny tena hoe ny fomba ara-démocratique moa zany de ohatrany tsy de isy fivavahana tena hoe itsambadika tanteraka ny voka-pifidianana fa hitantsika menakavy eo naneo fahendrena ny malagasy tamin'ny 20 oktobra teo hatramin'izao mbola naneo an'izay izy mihintsika fa mahay ny asa n'ireo teknisianina malagasy ary voaray ny teknisianina ny senita ny afatry ny solotenan'ny candidat androany ariva amin'ny fikarakarana ny fifidianana zay mangarara sy madio sy marina ary ekendrehetrarehetra ary de mahavonahitra Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra eto Afrika zay rehefa mandra presa indray tompoko lahy sy tompo vavy